ampifaliana riavana malala ary zany hatrany ny amin'ny fotoana toyzao ionantsika zona fampizara nofinainy ifampiarizatsika ary andraisantsika ny tenin'andriamanitra koa fiainana ho antsika ao aminareo izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy andriamanitsika sy mpamonjy ampitombona ao aminareo neny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika amen. Talata 9 aprily 2022 imajenantsika levitra manao hoe manazava ny mpino ny tompo. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleluia! Midera ianareo mpanompon'i Jehova. Midera ny anaran'i Jehova. Isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao koa mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteny. No hiderana any anaran'i Jehova. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra mpamonjy sy mpiaro ianao, mahatsiaro sy mitsinjo anay ianao, ary dia misaotra anao zahay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay fa afaka mivelona amin'ny finoana anao, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny aranao zahay Tompo, noho izany ary azonay mahatsiaro ny tenany hatrany koa fa be ny fahadisoanay ko mifona aminao zahay, mamela ny elokay, mamindrafo aminay. Fa namasino midira ty anatinay raha isian'ny sy andray ny afatra tsara avy amin'ny mofinainy zahay. Mitenena Tompo fa voninkenanao zahay. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika amin'ny teny ity ry havana dia hitanao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 720 anivy ka hatramin'ny fahenina. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako? Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Raha manatona hihinana nofoko ny ratsy fanahy, izay fa valo sy ravilava, dia izy ihany tafitoana kalavo. Na dia misy atokony mitoby ady amiko aza, tsy matahotra amin'ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza, dia atoky ihany aho. Zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehova, izany no tadiavo,
dia nitoetra ao trano Jehova amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly ijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Fa anafinahy ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy. Ampihery ahy amin'ny fiherena ao an-dainy izy. Anahatra ahy ho eny ambony vatolampy izy. Koa dia hisandratra ambony fahavaloko manodidina ahy ny lohako. Ka anatitra fanatitra iobiana ao an-dainy aho. Hisira sy hankalaza ny Jehova aho. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, dia teninao ny fahamarinana. Amen. Ray ao malala, ho aminao trano ny fiadarana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay efa nitsangana tamin'ny maty, ilay nandresy ny fahafatesana, ary finoana ho anao. Mofinainy vakina tamintsika teo ry havana salamo fa 7:10 dia salamo soratany Davida milaza ny fahatokenan'i Jehova mpiaro sy mpitany olona. Inona ny tokony fantatsika manao izany tenin'Andriamanitra meny izany ry havana? Fahazavana sy famonjena ho an'ny olona ny tompo. Izany ry havana. Fahazavana sy famonjena ho an'ny olona ny tompo. Hita eto ny fahatokena tanteraka an'Andriamanitra manao ny zavatra mety miaritra amin'ny olona eto amin'izao fiainana feno faharatsiana izao. Everina fa tena zava-dehibe izany satria noho ny zava-misy dia very fanantenana ny olona. Tahaka ny valala voatango hoy ny fitenenana. Ka tsy tanana andrangotra na tongotra hitsipaka maloana ny zavatsarotra hatrehana eo amin'ny fiainana. Ambaran'ny mpanao salamo ry havana nefa fa fahazavana sy famonjen'Andriamanitra ny hatrehany zava-mitranga, mamatotra sy mampijaly ary mety mamono ny olona. Inona tokoa moa no misy eo amin'ny fiainan'ny olona? Ny heverina fa ho tsara sy tsara ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina araka izay nampanantenana ny maro, saingy mifanohitra amin'izany anefa ny misy. Enatren'izany dia mampianatra sy milaza eto ny mpanao salamo fa afaka mamonjy ny olona ny tompo. Manana hery sy fahefana ao amin'izany izy, ka mila mino sy matoky azy ny olona trapavoazana ary mametraka ny adiny ao aminy. Izany ry havana, apetrao amin'i Jesosy ny adina ao. Fa zao koa fiarovana ho an'ny olona ny tompo. Fiarovana ho an'ny olona ny tompo. Hoy ny malagasy manao hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny fiarovana izany dia atao amin'ny fotoana mbola tsy misy na inona inona mitranga, toy ny hoe arovana amin'ny aretina ny tena. Mbola tsy marary akory fa misy ny fiarovana atao sahady mba tsy ho voan'ny aretina ny tena. Tahaka izany koa ry havana ny olona natrehan'ny tompo. Aza miandro ho voka fa meteza ho arovan'Andriamanitra avetrany maloana ny zava-dratsy maro samihafa eo amin'izao tontolo izao izay manimba ny olona. Indrindra ny asan'ny Satana, ny asan'ilay devoly izay mety manimba. Izany ry havana. Feno fanamasina ny tenanao, fonao, feno an'ilay Jesosy Kristy. Ambarao, bavarao ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho tafiditra ny Satana. Ary izany ilay fiarovana sahady ho anao. Ray izany ry havana. Dia n'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao izay milaza ny fijoroan'ny Paoly vavolombelona, ka nanenjika ny kristianina izy, ka nisehonao Jesosy Kristy ka tsapany fa naneno serinao ianao, nampafantatra ny tenanao ianao ary nanome asa fanompoana ho azy koa ianao Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izay nitahinao anay tsiraray mafantatra izany. Dia voazana isan'andro amin'ny sehatra misy anay koa ka ahy mijoro vavolombelonao marina sy mpanompo matoky ny teninao sy ahy itianao ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay. Hay misaotra n'Andriamanitra manjakariva ary ahy hitory izany amin'ny hafa koa. Jesosy vonjeo firenenay sy trandro marary nila ny vavakay fa mpanasitrana ianao koa toany ny asa fitsaboana atanjaro eo azo paoriana ka ampiononao toandro eo mareo fizikolona ireo sahirana vonjeo arivo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Tompo, meo asa ireo mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izahay ho andreo marary mila ny vavakay, atsoro ny tananao anendriny rofo sy ny aretina rehetra, toany ny asa fitsaboana atanjaro eo azony manjo, ampio ireo mareo fizikolona sy ny sahirana, mitaheny amin'ny azakazaka ataonay ka ampaherezinao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay rehetra. Tahio ny fianarana, tahio ny fitaizana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay. Eny avotsy izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay anaovanay izany vavaka izany, sady efa nampianatranay koa ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay ny an-danitra, ao masina ny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa fotoana ry avana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitasiaranareo anie ny tompo, hijehanareo amin'ny kamaram-po anie ny tompo ka hiantra anareo, andray anareo amin'ny kazavampo anie ny tompo ka menareo ny fiadanana. Amen.
teo an'andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary fanahy masina amen.